Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Mela mizay ianao eo amorom-patana eo aza milalao afotsony hoy ny teny enjana nataon'ny reniny tamin'ity zazalahy kely anankiray vao 5 taona izay mipetraka eo anoloan'ny fatana. Dia nikisaka kely niala teo ilay zazalahy kely nefa nivindavinda ery ny endriny. Nafana mantsy ilay afo sady mazava ny mahafinaritra. Tena tsara zao izy raha mba manipy taratasy kely ao anatiny ao amin'izay dia mirehatra be ny afo. Tsy mba tiany eny anana fafinaretana mihitsy hoy ny vetsovetsom-pony sady ny fetoka ratsy ery ny molony ambany. Raha mbola variana nanao raharany renin'ity zazalahy kely ity dia indro fa rafitra ny verina ny lalao afindray izy. Nandoro-poto taratasy ka variana ery nijery azy ny rehatra. Rehefa avy eo anefa dia niverina tao an-dakozia reniny ka tratra ny teo am-pilalaovana afo indray ilay zanany. Dia hoy reniny hoe tsy efa nilazako ve ianao hoe aza milalao afo tsony? Ho hitanao tsara izany. Dia nikapohany ny tanany sady nesorony ny alalavitry ny afo ilay zaza. Tandremo sao mbola milalao afo eo indray indro fa nikikika ilay zazalahy kely, nimonjomonjo, ningonongonona sady nanao hoe tena tsy tia mihitsy neny. Tsy avelana hita fifaliana mihitsy fa maninona ary any tsy avela ilalao afo nefa zavatra mahafinaritra be io. Fa raha mbola sahirana tany anefitra hafa tany reniny dia indro fa nanantona ho eo amorom-patana indray ilay zazalahy kely. Noho ny farany dia tonga teo amin'ny afo izy. Indro fa nandringa izy mba hanakatra poto taratasy izay avo toerana teo ambonin'ny fatana. Kanjo tsy nahatana ilay tonga keliny ka dia nitrotrongona kany aloha. Dia natsotra n'ilay zazalahy kely ny tanany mba hiaro azy tsy hakohaka ao anaty afo. Kanjo teo amin'ny foroana ny rehatra indrindra no ny antefa ny tanany. Hoy nikikika n'ilay zazalahy kely. Niazakazaka reny niditra namonjy nijery izany. Indro fa mba hain'ilay zazalahy kely ihany ny sakana ny tena ny tsy hitrotrongona tao anaty afo. Nefa niepaka ilay tana-keliny ka nitomany mafy nampalahelo ery izy. Dia nojerenireny indray mitompo maso ny tanany. Dia navela ny kikika kely aloha. Rehefa izany dia hoy reniny hoe efa niezaka mba hiaro anao tsy ho voan'izao fangiry firiana izao. Zany ange ny tenenako anao hoe aza milalao afo tsy hoe tsy tiako hahita fifaliana sy fahafinaretana akory ianao, fa nikendreko dia ny tsy hahamay anao toy izao. Tsy anao izany tsony aneny hoy ilay kely sady nitomany ny fokofoko ery. Matoky anaka fa tsy hanao izany intsony ianao hoy reniny. Kanefa izao anaka tsara lavitra makatony teniny eny hatramin'ny voalohany. Toy izay efa vozay vao mankatoa. Toy izany indrindra no ataon'Andriamanitra amintsika. Ny irian'Andriamanitra dia ny asambatra antsika mandrakariva. Izao mantso no afatra napetrany arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 5:11. Jaona 5:11 manao hoe izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Sosi tu puku
titrano nameno ny fo vayanano namponja ao ambala iray ka nanangana mba ozanaka renikao tanatiny adalana titrano nameno ny fo vayanano namponja ao ambala iray ka nanangana mba ozanaka tarika hiraina darampo tuvana tulotra siaina namandrakizay no maninao ovantaniko endrikao anatiny titrano nameno ny fo vayanano namponja ao ambala iray ka nanangana mba ozanaka rendrikao tanatiny adalana titrano nameno ny fo vayanano namponja ao ambala iray ka nanangana mba ozanaka vayanano namponja ao ambala iray ka nanangana mba atolotry ny feomifanantenana ho anao tsara ho fantatra tafahoana eto indray isika amin'izao fotoana izao a amin'ny lalany fandarana tsara ho fantatra ity ko dia miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao na ho anao kristianina zany a na ho anao a namana silamo salamu alaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin zany hoe misaotra n'Andriamanitra lehibe isika anisan'ny fanikanana atao amin'ny baiboly ny zavatra misy ao amin'ny soatra masina amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao sy ny zany fa ao amin'ny testamenta taloha dia ahitantsika reny fandringanany reny voatantarao famonoana mety misy koa izany a nefa tsy hita ao amin'ny testamenta vaovao ho an'ireo olona zay te hanamary ny fiesiny amin'ny alalan'ny fanaovana herisetra famonoana valifaty de ozy izy hoe io testamenta taloha hoe ny marina fa ny testamenta vaovao a dia novan'ireo kristianina amin'ny mahafandarany tsara ho fanta ty fandarany ity dia tsara asiatsika resaka vetivety a
mikasika an'izay raha ny tena marina masy de zao tsy fanaon'Andriamanitra ny mandringana ary tsy avy aminy ny fifamonoana misy fa teo amin'ny tantara voalaza ny soatra masina na ny baiboly dia nisy fotoana zay nidiran'Andriamanitra antsehatra mampiseho ny heriny eo anatreherin'ireo mpanjaka jentilisa zay nahery indrindra tety ambony tany ka niaika an'Andriamanitra ohatra zao tahaka ny Farao dia naza hoe izy moa zany Jehova izany mampiseho ny heriny izy ary anevatevan'Andriamanitra dia nisy fotoana Andriamanitra mampiasa ny heriny fantatsika zany tantara misoatra masinao ka tsy fan'Andriamanitra io na tamin'ny andron'ny Farao ane Andriamanitra nampiseho ny heriny dia nisy ihany ny famindram-po da tsika zany volazany tantara manao hoe rehefa tonga ny loza tahaka ny sahona ohatra ny koa ty valala ny moka mameno ny trano ka rehefa miaza Farao manao hoe ry Mosesy ngatao am' Jehova mba hiala amiko zao loza zao dia mamindra fo Andriamanitra ka tsy fanan'Andriamanitra ny mandringana fa misy fotoana kosa anehoan'izay heriny mahagagy izay indrindra fa ny firenen'i Israely dia voafidin'Andriamanitra ary sara-piaro am'izany Andriamanitra satria amin'ny alalan'ity fireneny ity no hanatanterahany ny drafom-pamonjena drafom-panavotana tatsika ao amin'ny Deutéronome 7:1 dia voalaza fa hoe masina firenena masina ho an'i Jehova zanak'Israely ary nofidiny rakitra soa mihoatra no fireneny rehetra ety ambony tany ary manamafy izany ny Coran ao amin'ny sorate 2:9 mihitsy no milaza izany 140 sy ny 120 dia ozy izy hoe ya bani Israila uzkur ni'mati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltum ala alamina. Ozy izy hoe ry zanak'Israely ianao dia aza manadino ny soa nataoko taminao sy ny fidianako anao ambony noho ny firenena rehetra ety ambony tany. Sary-piaro amin'ny vahoaka io Andriamanitra Jehova ka dia niarony zany vahoaka zany ka ireo ajentilisa ary nisy aza moa ny mpanjakan'Israely dia tafiry tamin'izany fanompoatsampy izany fanompoatsampy zay mampiorikoditra dia ny fanolorana zaza nateraka atao fanatitra hijantsehitra am'izany Andriamanitra nandringany tamin'izany fotoana zany satria sary-piaro tamin'ny vahoakany izy dia nazy ozy izy hoe zay mikasika anao dia mikasika anak'Andriamasoko. Eto misy andiny vakitsika ao amin'ny Taorata na ny testamenta taloha zany ohatra zao ataontsika hoe Isaia 9:20 andiny 1:20 sy 2:20 izy hoe fa Jehova hitsangana tahaka ny teo amin'ny tenimbohitra Perazina ho teditra ny tahaka ny teo amin'ny loasany Gibeona izy mba hanaova ny asany sy lay fanaony mandrakariva nefa ary havitany ny ataony sy lay vitainy mandrakariva anefa. Andiny 2:20 dia ozy izy hoe fa fafonganana voatendry no efa reko tamin'ny Jehova tokony maro hamelezana ny tany rehetra. Ao amin'ny 4:15 ao Seia zany andiny 5 dia ozy izy hoe tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao ho Jehova tompony maro. Noho izany dia zao araka andininy vakeny tamintsika teo tsy fanaon'Andriamanitra ny mandringana tsy fanaon'Andriamanitra
ny mamono na tatsika ny ao amin'ny sotra masina koa e ohatra zao Davida de fantatsika fa nisy ady maromaro na taony na fatolona maro de hoy Davida ny mandeha izy hoe za mba maniry nao trano tempolo ho an' Jehova de hoy Jehova hoe Davida be loatra ny raha ny alatsakao fa tsy azonao atao ny anao trano ho an' Jehova. Ao amin'ny bokin'ny Seia toko voalohany 15:5 izy hoe na dia natanana iantso ahy azy ianao dia hitapimaso tsy hijery anao na dia manao vavaka be ianao dia tsy heno anao satria maro loatra ny raha nalatsakao. Feno ran'olona ny tananareo. Noho izany dia tsakatran'Andriamanitra ny famonoana, tsy fanaon'Andriamanitra ny fandringanana. Izy hoe Andriamanitra am'izany fotoana zany nisy fotoana na ny ahoany ny fandringanana zany tsy fanaony ozy izy fa ny fanaony dia famindrampo mandrakizay. Noho izany ny filazana fa hoe niova ny baiboly falsifie araky ny filazan'olona sasany satria misy ny fandringanana dia tsy marina velively fa Andriamanitra mandrakizay Jehova. Koa noho izany dia misaotra anao mino zao fandarany zao Andriamanitra ho hitainao. Barakallah fika zao tompoko. Tsapako itako fa fity udury ao aminao nataona uai riray rifanay heri
fanantenana ny voadinay sy ny fanekenay havaozinay amina windra riray mahay hoana WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana za de faly miona aminao amin'nytiany ity ny namanao Richard Andrenjatovo miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka amin'ny fiaonana tahaka izao tondra aloha hevitra hafatsika amin'nytiany ity hoe Jesosy toy ny ahoana moa io inoanao io ivavakitsika raha io mankasitraka mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra zay ataonao aminay mamindrafo mamelany eloka ny mpiteny mamelany eloka ny mpiaino ihany koa amindrao fo zay ary azadino fa olombelona nanoloranao ny ainao teo ambony azo fijaliana izay zao koa metezanao ampitoetra ny teny ao anatinay amin'ny alalany fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen. Jesosy toy ny ahoana moa no inonao na hoe Jesosy iza moa io inoanao io kristianina maro eran'izao tontolo izao ny tezitra mafy fa ny volana avril 2027 dia naseho tao amin'ny katedraly anankiray Masindajoany ao Manatanina any New York Etats-Unis zany fa i Jesosy io dia naseho tamin'ny endrika mivehivavy na ianao io aza angamba dia mety ho tezitra tsy haiko mety ho tezitra raha ohatra ka ianao no mba nahita an'izany ny afrikanina indray dia naneho an'i Kristy ho ilay Kristy mainty hoditra sady ngita volo mitafy sy maneho fihetsika afrikanina endrik'olona tatsinanana kosa no naneho ny mpanakanto koreana azy raha ireo amerikanina kosa no naneho azy toy ny olona avy any Kaukaze ary toy ny olona iray mitafy lamba volomboasary na mavo sy manatahaka ireo mpampianatra karana no naneho ny karana azy diso avokoa ireo kanefa misy famarinany ihany diso satria tsy afrikanina na amerikanina na koa karana tsy eropeanina na sinoa i Kristy fa jiosy izy tsy malagasy mazava ho azy fa manatahaka ny endrik'ireo taranak'Sema fa tsy ama na hijafeta marina ihany koa kanefa satria raisin'izy ireo oralasy anadany tokoa ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nitafinofo na inona fihodirana na inona fiaviany
na inona toerana misy azy tsara zany ary marina loatra araka ny voalazan'ny Filipianina 4:5 ka hatramin'ny 8. Filipianina 4:5 ka hatramin'ny 8. De lasa toy ny anankiray amintsika izy na de ilay Andriamanitra avo sy manerinerina indrindra azy. Ko rehefa nanaiky itovy amintsika nefa izy de mbola nidina ho farany ambany, mbola ambany koa izy zany raha ny tena marina, mbola ambany noho ianao ne fara tamin'ny fahafatesana mihitsy. Ianao ne zao mbola velona, zany zao mbola tia miresaka tia, fa Kristy de niafara hatramin'ny fahafatesana. Samy manana ny fahazahoany azy momba an' Jesosy avokoa ny rehetra. Fantatra Jesosy zany ka natonga azy nametraka fanontaniana tamin'ny mpianany hoe fa ianareo manao ahy ho iza? Zay mivoalazan'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20. Zay rehetra nahita sy mifanerasera tamin'i Jesosy de saika nametraka fanontaniana toy zany avokoa. Fa iza ry tia? Izay no natonga ahy nametraka fanontaniana teny am-piandohana hoe Jesosy toy ny ahoana moa no inonao. Tsara fipetraka zay fanontaniana zay raha ohatra ka mandinika sy mieritreritra tsara ianao. Na i Jesosy tenany mihitsy aza de efa niteny fa hisy Jesosy sy Kristy sandoka ka mila mitandrina isika. Lioka 7:12. Be dehibe tsy aro voatanisa eto avokoa ireny fampianaran-diso tsy ara-baiboly ireny. Mila mianatra lalina sy mandinika zay ambaran'ny baiboly sika ary mino sy manatanteraka zay voalazany. Na de toa mafy amintsika aza zany satria izay ihany ny fiarovana azo antoka ao antsika amin'izao andro farany zao. Ao anatin'izany ny fananana ny toe-po sy ny toe-tsaina ananany zaza. Dinio ny fomba sy fiainan'i Jesosy. Alaniny kokoa ny momba azy ao anatin'ny baiboly. Miala amin'ny hevitra mibana ao andoha melolo fa miezah kosa hanana fahatsorana ka mampisokatra ny saina eo an'loha ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay de anampy zay manao toy zany ny fanahy masina. Mila mandinika lalina ny amin'i Jesosy sika. Miezah ny afantatra azy satria marobe tsy tambo isaina ireo mitory Jesosy sandoka. Ohatra amin'izany reto omeko anao reto. Efa naresika fa misy izany Jesosy mandrava didy folo zany. Evitravina zany sady lainga amin'ny rivotototra afafin'ny Satana. Rehefa ohatra hoe fakafakaina lalina tsara satria fandaniana andro ihany ange zany natongavan'i Jesosy teto raha ohatra ka misy azo vana na nofoanana ny lalàna voasoratra ao. Ny nanaovana fanatitra de tsy nahafoana ny didy folo. Tsy hoe rehefa avy nanao fanatitra mpino de mahazo manao zay tiany atao. Toy zany koa ny natongavan'i Jesosy. Vao maika milaza amintsika fa mitoetra tsy azo ozogozonina zany didy folo zany. Ny sabata nefa no halan'ny Satana sy kendreny mafy amin'izany fanizingizinana fa hoe foana ny didy folo zany. Amporisiny mafy ny tsy irarahinao ny didy faefatra io. Evipetsin'ny Satana ny fampianarana toy zany satria io didy folo io no amitinana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Io didy folo no nodikain'ny Satana sy ny anjeliny ary Adama sy Eva miaraka amintsika rehetra. Ota na tsy famarinana ny fandikana azy. Ary miandry zay mini mandika azy ny fahafatesana hoy ny Romanina 9:13. Romanina 9:13. Ary tsy isy fanavotana ho azy intsony hoy ny Samuel 3:3. Samuel 3:3. Satria manao fanahinina mampianatra sy mandika izany izy. Efa mba naheny koka mba isika hoe Jesosy de zavaboary noforonina ambanin'olona Andriamanitra tsy to. Zavaboary tanteraka izy zany. Efa betsaka amin'ny fampianarana nanam-porofona taminao fa Andriamanitra feno Jesosy. Ary izy mihitsy aza lay Jehova de ny tsy to satria mpamorona izy. Diso ny baiboly zany reny fampianarana milaza fa Jesosy zavaboary reny. Efa narantsika ihany koa ny hoe Jesosy maniraka ny reny anankiray hanambady ny zanany lahy. Ialana amin'ny fijangajagana hony rehefa maty vady raha vehivavy. Fa vetavetana tanteraka zany fa tsy fanao. Tsy araka ny soratra masina. Mandrarana zany Levitikosy 20:2. Levitikosy 20:2 mandrara ny fanambadin'ny mifanakaiky firazanana, ny mpiavana akaiky. Deutéronome 7:20 koa misy an'izay.
Deuteronomia 7:20 efa enontsika ihany koa zany Jesosy maniraka mpitarika fiangonana itety vehivavy virjiny zany. Ireo mpivavaka ao aminy vehivavy virjiny ireo de asainy tetezina avokoa. Zany no nitoriny fa fomba anadiovana azy ireo amin'ny loto ara-panahy. Asany de volo tanteraka zany. De mbola misy samylaza ihany fa Jesosy ihany no mbola torina ao amin'izany fiangonana zany, amin'izany fikambanana zany, satria mandray fitahina izy ireo. Adinina izy ireo fa Satana koa angeka afaka misandoka ny anarana masina mba handrotsana fitahina sandoka e. Tesalonianina 2:2 ny misy an'izany. Tesalonianina 2:2 Koritianina 2:1:12 Koritianina 2:1:12 efa enonao ihany koa ngamba fa misy Jesosy maniraka olona hinana ny tsy fihinana, isotro ny tsy fisotro, tsy ampianarin'ny Baiboly zany. Amin'ireny mpampiasa tambajotra serasera momba ny Facebook ireny moa zany de efa nahita tsika fa mpivavaka anankiray ao amin'ny fiangonana anankiray de iran'le pastera hinana ahitra. Mampalahelo, mampirokatra. Tena zava-misy tenda ny nalavin'ny razabentsika de tsy maintsy tenda ihany koa no avery olona maro amin'izao andro faran'izao. Na de tsy mihinana ahitra ary ianao de iran'ny Satana hinana biby maloto. Avy amin'ny devolo zany. Misy ihany koa Jesosy manampy biby hafa. Tsy milaza Jesosy fa hoe gisa sy ny gana ary ny dokotra de maloto. Fa de misy mpitondra fivavahana miteny fa maloto reny. Tsy mampianatra an'izany Baiboly fa efa nomeny ao ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina. Nomeny mazava tsara ny fomba fanao sy ny tsy fihinana, ny fihinana ary ny no amariny mihitsy fa toromarika ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra zany hoy ny Deuteronomia 4:12. Ny apôstôly Paoly de nahazo faminaniana fa hisy anampy ireo fandrarana ireo na de efa mazava aza fa ireto ny fihinana fa tanteran'izay faminaniana izay ny sian'ireny zavatra ireny. Andro femorana izao andro farany misy antsika izao. Ireo rehetra ny tany saina teo ireo de inon'ny olona hoe ho Jesosy Kristy. Tsara Baiboly anefa reny. Satana misandoka ho Jesosy ireny fa tsy tena i Kristy Jesosy. Izay tsy manaiky hanokatra amin'ny fijery ihany no azany. Tandremo. Raha nivavaka mangingina Jesosy sady tao aminy mpianany de nanontany azy ireo izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa? De namaly ny mpianany hoe Jaona mpanao batisa, Eli, Jeremia, mpaminany sy ny sisa. Sofa teo ny valiny marina azo ny Petera. Avy tamin'Andriamanitra ray. Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao. Na de maro aza ny mitory na de betsaka aza ny mampianatra rehefa tsy Andriamanitra ny Baiboly no manomeny hafatra de zava-pony izany. Tsy izay rehetra mitory Jesosy no avy hatrany de inona. Tsy izay mihirira Kristy de kristianina avokoa satria ny maro ankehitriny de mpivavaka fotsiny fa tsy kristianina tanteraka. Mino fotsiny fa tsy mpakatò. Fakafaka ara-tsoratra masina ary ny Jesosy ambara sy torina aminao. Satria efa betsaka mpamina ny sandoka. Ary tsy vitsiny Jesosy piraty. Ry malala hoy Jaona, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasa ny amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanany antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady manomboka izao ary de zao sedrao amin'izay voalaza amin'ny Baiboly io Jesosy inonao io. Ilay Jesosy tena izy ve sa ilay Jesosy sandoka? Hotahiny Jesosy ny Baiboly eny ianao sy ny ankonanao. Amen. Ny namanao Richard Andrianjatovo mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tarika Bily.
atramizay tsy sitrakao fankehitriny-zao voatsapako fahay ny faendrenao ihany no tokony okatsaiko tolory esy finonao raya sakomandao reo rehetr'izay tsy mety atramizay tsy sitrakao fankehitriny-zao voatsapako fahay ny faendrenao ihany no tokony okatsaiko raha io ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay voady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao koa masinomba tsy anitsolo hoe iovao fizay no fanantenako atrizay ka atanako fa tsara hoany fiainako AWR Téléphone 034 06 797 62 sasao madio aoray mba iovakana radianao ahay itondryreo talenta hoentina mba iteranao kifolako eto anio reo tavy takoatrizay ny famelanao ihany no ahafankelokay raha io ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay voady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao koa masinomba tsy anitsolo hoe iovao fizay no fanantenako atrizay katanako fa tsara hoany fiainako raha io ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay voady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao AWR feon'ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina fifaliana ho an'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana drany niaraka aminao amin'ny alalan'ity fandaharana ity torohevitra sy dinidinika mahasoan'ny mpianakavy hatrany moa no iarahantsika eto
anabiazana ireo zanantsika mbola madinika ireo, ambolenao aminy teny izao ireo toetra tsotra nefa sarobidy izay tiantsika iainany mandritry ny fiainany, dia menofinaritra ary. Dia ny mbola kely ny zanantsika dia ilaina izy ireo zarina anaiky, ankasitraka ny fankasitrahan'ny hafa azy. Compliment zany ny tiana olazainy eto. Andenge aka ohatra anankiray isika, nahita zazavavy kely tena nahafinaritra sy mahafatifaty ery ianao indray andro. Dia hoy ianao tamin'ity zazavavy kely ity hoe tena tsara tarehy ianao ary tena maly ianao izy hoe eny, efa fantatro, efa mba sendra ny valiteny toy izany ve ianao. Tsara tokoa ny fananana fahatokisan-tena, tsara ny manome lanja ny tena, saingy misy fetrany izany, fa tsy atao be loatra toy izany. Satria raha mbola kely toy izany aza ny ankizy dia efa manana fomba fisainana sy fitenenana toy izany be reare, manahoana ny mety ho fiainany rehefa mialehibe izy. Dia misy ihany koa nefa ireo zaza sasany, raha voalazaina toy izany izy hoe tsara tarehy ianao sy ny toy izany, dia indro izy fa lasa mitsoaka miafina ao ambadiky ny rainy na ny reniny. Izany rehetra izany dia mariky ny tsy fahazahoany fanabeazana tsara hatramin'ny fahazazany. Tsy fantazana inona ny fomba na ny fiainana tokony atao, fa ny modely tsara indrindra dia ny fampianarantsika ray aman-dreny, ny fanazarantsika ray aman-dreny ny zanantsika ahay handray ny fankasitrahana ataon'ny olona aminy, tsy hanambony tena na koa hanambany tena, fa ampianarina izy ahay hankasitraka ary hamalotsotra izany fankasitrahana izany, manao hoe misaotra tompoko. Rehefa misy vahiny indray miditra na mivoaka ao tokantranontsika, dia fanaontsika ray aman-dreny ny mihazona ny varavarana mba hidirana na hivoahan'ireo vahintsika. Fahalalam-pomba mahafinaritra sy tena ilaina izany, kanefa tsy isika ray aman-dreny ihany no tokony hanao izany, fa ireo zanantsika dia mbola amin'izao fahakeliny izao dia mila zarina toy izany ihany koa. Ampianaro izy hitazona varavarana rehefa misy vahiny miditra na mivoaka avy ao an-trano. Indraindray mety mbola kely loatra nefa ilay zaza, dia mety tsy hatazona ny varavarana izy. Misy koa varavarana tsy ho voatazony mihitsy, ara-dalàna izany, fa saingy ampianaro sy zaro tsikelikely ampio izy hitazona varavarana raha vao misy vahiny miditra ao an-trano na mivoaka. Ampianaro izany izy hihazona varavarana ho an'ny hafa, averimberina ihany izay teny izay, fa tena mitondra soa ny zanantsika ny fanaovana izany. Mety ilaza angamba ianao hoe zavatra tsotra toy izany koa ve dia andaniana andro ampianarina ny ankizy hihazona varavarana? Eny, tsotra tokoa izany, fa rehefa tsy hizarana dia tsy ho hay sy tsy ho tadidy mihitsy ny anao toy izany na antitra aza. Profon'izany, misy aza isika ray aman-dreny olon-dehibe toy izao dia tsy mahay na mahatadidy akory ny anao hoe andeha ho voaiko ty varavarana ity, ho tazomiko mba hidirana na hivoahan'ireo vahintsika. Tsy mbola tara nefa ny fianarana, azontsika atao ny mianatra, ary indrindra ampianaro ireo zanantsika dia ny amin'ny fahazazany mba hahay hiaina amin'izany fahalalam-pomba tsotra izany nefa ilaina. Fianarana ny fiainana, tsy nisy nahitra ny ekibondreniny izany, azony rehetra atao tsara ny manao izany, mampianatra ny zanany hizatra izany, dia tsy hiala amin'izany izy na dia efa antitra aza ho ny soratra masina. Averina indray izany, ampianaro ny zanakao ahay handray fankasitrahana avy amin'ny hafa, ahay hisaotra izay olona mankasitraka azy. Zaro ihany koa izy ho tia manampy ny hafa. Fahalalam-pomba tsotra rehefa misy vahiny miditra na mivoaka ny trano dia mamoa
sy mihazona ny varavarana mba hidirana sy hivoahan'ireo vahiny. Izay no azona tolotra ho antsika fianakavian'androany. Misaotra nao nanaraka izany hatramin'ny farany, niaraka tamin'ny Fanja sy samy marina Ardina ny angalo lafin'ny teknika. Radio feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Sotran'Andriamanitra isika afaka mianatra mikasika n'ilay lohahevitra hoe fanatitra ho an'i Jesosy nandritra n'izay andro vitsivitsy izay nalalantsika zavatra be dehibe mihitsy izay miandry fampiarana fotsiny mba tonga n'izany hitondra soa eo amin'ny fiainantsika sy ny hafa. Raha tsy hivina vetivety ny andininy izay no fantenana ho atao tsianjery ary ilayntsika atao tsianjery mihitsy manampy antsika atsiaro ny lesona izay ny anarana dia ao amin'ny Salamo 5:100 andiny 2:4-4 mahitanao azy. Salamo 5:100 inona no avaloko an' Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamio. Andray ny kapoky ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'i Jehovah, hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho eny eo anatrehan'ny olony rehetra. Io andiny no fantena natao tsenjery io zay voarakitra ao amin'ny Salamo 5:100 dia salamo fisaorana nataon'ny olona anankiray izay saika maty nefa ny vonjen'i Jehovah. Inoko fa isika tsirairay dia samy efa nandalo ary natsapa ny famonjen'i Jehovah tamin'ny fomba sy ny toe-javatra samihafa niseho teo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony ho adinoina ireny ary tokony hiloatra avy amin'ny vavantsika koa io vavaka fisaorana nataon'ny mpanao salamo io hoe inona Jehovah no avaloko anao no ny soa nataonao tamiko. Tsy fisaorana ambava fotsiny no fomba hanehoanan'izany fa amin'ny fanolorantsika ny tenantsika manontolo hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anarantsika teto fa takiany Jehovah amin'ny zanany rehetra ny amerenana aminy ny ampahafolo ny zavatra rehetra nomenantsika. Tsy mahatra Jehovah fa mitaizantsika hanolotra ho fanohanana ny fiarah-miasantsika aminy ary hatonga antsika ho tia manome satria mitondra fitahiana izany. Ny fitahiana voalohany amin'izany dia ny fivoarany toetrantsika hanakaiky hatrany ny toetran'Andriamanitra. Ankoatry ny ampafolony dia misy ny fanatitra avy amin'ny 700 ny sisa eo ampelantanantsika. Dia ny anarantsika teto ny fomba hitantanana n'izany 700 izany. Eo ny manomboka ny antsoina hoe fahalalan-tanana izay tian'Andriamanitra ho ataontsika antsitrapo, ampitiavana, tsy antery. Teo anivon'ny zanak'Israely dia nisy karazana fanatitra maro isan-karazany natolotry ny vahoaka an'Andriamanitra. Teo ny fanatitra noho ny ota nomena ho setry ny fahasoavan'Andriamanitra. Teo koa ny fanatim-pisaorana izay nomena ho fankasitrahana ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiany ny fahasalamana, ny fanambinany, ny herin'ny manohana. Nisy koa ny fanatitra ho an'ny mahantra sy ny fanatitra ho an'ny fanorenana sy ny fikojagojanana ny trano fivavahana. Ny fanandramana ara-panahy ataony tsirairay no mamaritra izay karazana fanatitra taony sy ny abetsahany izany. Rehefa hitantsika, tsapantsika amin'ny tsirairay amintsika mihitsy ny alehibe ny fanomezana tolotr'Andriamanitra antsika isan'andro dia manomboka ho tsapa fa mihoatra lavitra noho ny fanohanana ny fanamboarana ny rary vato ny tokotany na ny fividianana ny fanamen'ny atoko-pihira ny fanomezana tokony atolotrao. Mitondra fanomezana isika ho setrin'izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika, indrindra fa ny sorona nataon'i Jesosy izay miantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao sy no avintsika mandrakizay. Ahoana ny voalazo amin'ny Jaona 2:7-10 isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Ny azo ny lasa aloha dia ho setrin'izany ny atsika. Ny fiangonana na
eo antoerana zany na federasiona maneran-tany dia mampiasa ny fanomezana tolontsika tsirairay ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny anarantsika teto fa jeren'Andriamanitra ny antony manosika antsika hanome. Tsy mahantra izy fa tianysika ho tezaina amin'ny alalan'ny fanolorana. Tsy tian'Andriamanitra ny fifanereny eo amintsika mba hahatonga ny olona anankiray na izatsy na izaroa hanome izay manome ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra ny fanerena. Tokony ho vokatry ny fanolorantena ary taratra izany fanolorantena zany ny fanomezana ara-bola na ara-pitaovana izay omentsika. Ny fijoroana vavolombelona ny fomba tsara indrindra ny entanana ny hafa mba handoa ny ampafolony sy hanao fanatitra tahakan'izany. Zany ny tian'Andriamanitra ho ataontsika. Ny anarantsika teto koa ny amin'ny ampahany tokony atao fanatitra tsy nametra ny amin'izany ny Baiboly fa ny tsirairay no mametra an'izany araka ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Izay nomena be dia tian'Andriamanitra mba hanomebe kokoa arak'izany. Aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiany Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Zay ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 5:17. Ny anarantsika teto koa fa mifamatotra ary ao anatin'ny fanompo-pivavahana mihitsy ny fanolorana an'izany fanatitra izany. Ao ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny fanompo-pivavahana zany, eo ny toroteny, eo ny vavaka, eo ny hira sy ny zava-maneno, fa ao anatin'ny fanompo-pivavahana mihitsy ny ampafolony sy ny fanatitra. Ny zanak'Israely dia intelo isa-taona no niakatra nakany Jerosalema ary nisy baiko mazava ny mena mihitsy tamin'izany ao amin'ny Deutéronomie 5:20 manao hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Ny lesona ny anarantsika koa dia nampianatra antsika fa tena ran'Andriamanitra masoakaiky tsara mihitsy ny fanatitra tolontsika sy ny toe-tsaina manosika antsika nome an'izany. Marina fa izay nomena be dia antenain'Andriamanitra hanomebe tahaka an'izany koa. Fa tsy ny habetsahany izay nomena nefa no tena mametraka ny tomba midin'ilay fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny toe-tsaina manosika tamin'ny nanomezana an'izany. Ary natonga azy ny laza fa ilay mpitondra tena malahelo nandrotsaka fanatitra farany kely indrindra vary roa venty tao amin'ny tempoly no nanolotra be indrindra fa tsy ireo mpanan-karena izay nanagorodana ny volany ny sesy rehefa nandatsaka an'izany tao amin'ny fanatazana fanatitra. Satria nahoana? Ny azy dia izay rehetra nananany mba tiany anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fanolorantena ny feno. Izay ny nataony. Fa ny an'reto mpanan-karena reto dia nabetsaka azy ny narotsany dia mbola hapahany kely sady natao fisehoana amin'ny hafa, izay no nanosika azy. Ka toe-tsaina manosika antsika tena zava-dehibe mihitsy mametraka ny lanja ny fanatitra omentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka tsy ho adonoina mihitsy zany. Dia ny an-tanina koa tsika mba hanao tetikasa manokana goavana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra, dia isika izay nomena fahafahana manokana anao an'izany. Tombontsoa lehibe nge zany, fitahiana lehibe zany. Indraindray manakana antsika tsy hanome matetika dia satria mieritreritsika hoe lanindra laha fotsiny vola ividiana ndralahy fiara anaovan'izay tiany atao. Mampalailo tokoa ny mahita an'izany, ary ny hanadinana nyreny olona mampiasa ny vola ny men'Andriamanitra amin'ny tsy tokony ho izy ireny dia ho mafy dia mafy. Zao nyvakitsika ao amin'ny boky Testimonies for the Church, boky 2 takila 7:10. Ilay anjely mpandray an-tsoratra dia mirakitra mpahatokiana ny fanatitra tsirairay atokana ho an'Andriamanitra sy arotsaka ao amin'ny trano firaketany, ary ny vokatry ny nampiasana an'izany. Mijery tsara ny farantsa tsirairay atokana ho azy sy ny fahavononana na ny fisalasalan'ny mpanolotra izany ny mason'Andriamanitra.
voarakitra ny tsoratra koa ny antony manosika hanaovana n'ilay fanatitra hovaliana soa araka ny asany ireo izay feno fahafoizantena sy fanolorantena ka mamerina tamin'Andriamanitra ny azy araka izay notakiany tamin'izy ireo. Na dia misy mampiasa an'ireo fanatitra sy hampafolony any amin'ny tsy tokony ho lalany aza, izany hoe ireo mpitandrina natao hitantana ny fampiasana an'izany, dia lasa tsy tonga any amin'ny tanjona no eritreretin'ny mpanome azy ilay vola, izany hoe ho fanomezana voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjem-panahy, dia tsy ho very ny valisoan'ireo izay nanome ilay fanatitra tamin'ny fahatsorapony sy ny banjina ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ekena fa ratsy noho ny mpangalatra ny manodina ny volan'Andriamanitra any amin'ny tsy tokony hampiasana azy, izay ataon'ireo olombelona izay notendrenana ho an'izany, tratry ny fakapanahy hampiasan'izany tsy araka ny tokony ho izy, ho adinina mafy mihitsy izy ireny, saingy tsy valiana vetivety moa dia manara-po ny sasany. Tsy olan'izany ho antsika mpanome araka ny voalaza teo, fa ny fanomezana taonao amin'ny fonao rehetra na nanahoana na nanahoana ny nampiasana an'izany any amin'ireo izay natao hitantana an'izany, dia valian'Andriamanitra aminao, ary izay ny tena zava-dehibe aminao. Tsaro fa miaro antsika amin'ny fitaky ny arena izay hitondra fahaverezana ho an'olona maro ny fanolorana ampahafoizantena tanteraka, ny fanatitra sy ny ampahafolony fiantranany manitra, ka mahazotomana ho an'izany dia ahita fitahina ianao. Miaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, betsaka izay lesona ny raisina izay, ny amin'ny fanolorana fanatitra sy ny ampahafolony ary ny fanampiana ny sahirana angatahanay ianao Tompo, mba handray ny fanapa-kevitra raisinay tsirairay avy reto hampiatra an'izany, ary ho zava-misy eo amin'ny fiainanay izany, hitondra fifaliana ho anay, hitondra voninahitra lehibe ho anao sy ny asanao, ary hitondra fitahiana koa ho an'ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.